Ny tetika asa tianay ho atao zany ao anatin'ny fizarana ity dia anetana olona hatrany igny satria ny fitondrana malagasy dia miezaka miala amin'ny tsy fahampiana arabary eto Madagasikara ka ezaka izay efa maro ireo olona efa nentanay nefa ny amin'ity indray mandeha ity zany misy toana avy amin'ny fanjakana ohatr'izao zany moramora kokoa ny isaritanay olona satria mahita izy dia manao application izy dia izay moa mampianatra anazy. Ny tombontsoa azoko tamin'ny sulfate d'ammonium zany dia hitako hoe tsara izy raha oharina amin'ny zezika hafa raha ohatra ka betsaka ny zezika mineraly ampiasainao dia hita hoe tsara izy. Ny nanaovako anazy zany aloha dia teo amin'ny 520 andro arinany fanetsana dia afaka 520 andro tao arinany indray nampiasa 10 ara nampiasaiko sulfate d'ammonium 20 kilao dia indroa nandefa le sulfate d'ammonium dia hitako zany hoe tena tsara satria 10 ara nataoko nahazo 3,500 kilao nampiasa ny teknika papria. Tena tanjona ty zezika ty zany efa nazavain'ny teknisianina teo dia ny tena tanjona dia hoe fanapariahana an'le teknika papria aloha tena tanjona satria tsika mila mahatratra an'le tanjona hoe fahavitantena arabary zany hoe raha ohatra tsika ka te hanatratra an'le fahavitantena arabary dia mila aloha tsika voalohany indrindra manaraka teknika amin'le fanarahana teknika nefa dia misy fampiasana zezika ao anatin'le izy. Dia izay antony izay zany ny antony hoe izarana an'ireto zezika ireto hoe ahafahanareo mampiatra aloha amin'ny voalohany hoe ahitanareo zany hoe ahoana ny fomba fiasany maharesy lahatra be le izy. Misy ireo tatsapa-piofana amin'ny mahatantsapa-piofana anazy dia zareo zany omena andraikitra ampiofana antsika tatsaha amin'le fampiasana an'ireo zezika ireo. Izay zany ny tena tanjony ity ny tatsapa-piofana. Mandray an'le andraikitrinareo foana nareo amin'ny mahatantsapa-piofana efa nahazo an'le certificat dia mandray an'izay andraikitra izay dia ampianarinareo an'ireo tatsapa-piofana ireo tatsaha manodidina anareo ireo zany teknika papria aloha voalohany indrindra dia manaraka izay ny fampiasana an'le zezika. Tsara sy mahafinaritra tokoa ilay teknika papria efa nampiasa zay andritrin'ny 4 taona zay dia mahafinaritra aminay le izy ary maro ireo olona efa nentaninay nanao an'ny teknika papria. Ohatran'ny tenako manokana moa zany kely dia kely ny tany ary zay nampatonga naniditra ny teknika papria. Hitako ny sogadina amin'izao ora sy fotoana izao dia mahafinaritra anazy zay teknika papria izay. Ny ny izarana an'le zezika zany tonga dia efa mampiatra satria efa ao anatin'ny ketsa tsika zao dia mampiatra ny zavatra izay ho zaraina eto satria efa ny ketsa zao fa mandeha tsara mihitsy dia ampiarina ny zavatra izay nazahoana fiofanana. Dia ny ndraikitra anay zany dia mampirisika manentana ny olona rehetra izay hanao an'ny teknika papria fa tena tsara sy mahafinaritra ilay teknika papria.